Ny mandeha tany no tsy maintsy lavaka, kanefa tadio fa tsy maintsy hiarina ihany. Taorianany namatsiana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia toa verhevitra reto mpianatra ny amin'izay ho avy. Andeha hodiniantsika indray ny mahakasika an'izay fa mialoha izany dia hivavaka tsika. Rainay tsara indrindra an-danitra misaotra anao hatrany izay ny amin'ny fotoana izay omenao anay. Afaka miara-mianatra indray ny teninao ka kasio ny fonay ho tonga tany lonaka anirin' ny teninao ka amoazanay be eo amin'ny fiainanay. Aminaran'i Jesosy no anonona zavavaka izany. Amen. Tantara anankiray amin'ireto mpianatra sy Jesosy. Taorian'ilay namatsiana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia samy nandeha nody tany amin'ny iny aviany avy ny olona rehetra. Nisy mpianatra anankiroa nefa izay voalazan'ny Baiboly fa andeha hody any Emaosy. Avy eo Jerosalema izany zareo andeha hody ho any Emaosy. Rehefa teny an-dalana izy ireo, feno dia feno ny fo satria nanatitra maso mivantana an'izany hoe namonoana an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany. Verhevitra tsy hita izay sarongotana, verhevitra ary feno dia feno ny fo. Ka vokatra izany dia nipatrapatraka ny ranomason'izy ireo teny an-dalana sady miresaka ny amin'izay niarahan'izy ireo tamin'i Jesosy. Eny an-dalana nefa ao anatin'izany ranomaso izany dia misy lehilahy anankiray izay miara-dia amin'izy ireo. Ary dia samy miresaka, inona no mampitomany anareo mirahalahy, inona ny zavatra niseho. Dia toa nanome tsiny anty lehilahy anankiray izay niara-dia tamin'izy mirahalahy hoe fa angaha ianao vahiny eto Jerosalema tsy mba mahafantatra an'izay zava-misy. Kanefa rehefa nandeha niresaka teny an-dalana dia nanomboka niteny tamin'izy ireo ty lehilahy anankiray izay tsy fantany ity. Vokatra ilay ranomaso, vokatra ilay fo feno dia tsy tao an-tsainy intsony ny hamantatra ty olona miresaka aminy, fa ilay lehilahy fanotelony izay miresaka amin'izy mirahalahy ireo. Dia namelabelatra taminy ny soratra masina, namelabelatra taminy ny bokin'ny Salamo, ireo tantara izay nifampizaran'izy ireo, ary dia nahiratra ny masony. Rehefa tonga tao tokantranon'izy ireo, satria toa mbola ohatran'ny andeha ho any ilay vahiny fa izy ireo fa tonga, ka dia niangavy izy mirahalahy reto mba hiantrano ao amin'ilay lehilahy izay tsy fantany io. Rehefa tonga tao izy ireo dia nampandroso ny sakafo dia nitsangana ilay lehilahy io ka nanatsotra indray ny tanany. Nanatsotra indray ny tanany ary andeha hitso-drano an'ilay sakafo. Teo dia nahiratra ny mason'izy mirahalahy reto ary dia lasa izy nandeha nilaza tamin'ireo namany fa ity lehilahy anankiray izay niaraka tamin'ity dia tsy iza fa Jesosy. Misy teboka efatra tiako zaraina aminao indray ny amin'izay tantara fo izay. Ny teboka voalohany dia izao hoe misy fampianarana, misy famolavolana ao ambadiky ny fizahan-toetra, misy famolavolana ao ambadiky ny fitsapana. Mety mandalo ireo olana kely majinijinika isan'andro ianao, mety misy toe-javatra mitsimbadika tampoka kely majinijinika isan'andro. Fa ireny rehetra ireny dia nataon'Andriamanitra tsy sanatria kory hoe entina hampijaliananao ireny fa mba entin'Andriamanitra hanamafisana orina indray ny finoanao hiatrika ny donam-piainana aminao avy. Ny teboka faharoa izay ho zaraiko aminao dia izao hoe mety ho very ilay nofinofy, satria teto dia very ny nofinofin'ireto mpianatra izay nanantena fa ity Jesosy izay nandradray ity no mpanjaka amin'izao tontolo izao, no mpanjaka teo amin'ny fireneny. Mety ho very ilay nofinofy fa ao ambadik'izy ireny anefa dia misy drafitr'Andriamanitra izay efa tsara rafitra ho an'ny fiainanao. Mety manana nofinofy ianao kanefa mety nisy toe-javatra tampoka nitsimbadika tadio fa manana drafitra ho anao Andriamanitra. Hoy ny Jeremia 9:1-12 hoe manana drafitra ho anao Andriamanitra izay tsy hatonga loza fa hatonga fanantenana, hatonga fandresena ho anao. Ny teboka fahatelo dia izao, hitantsika teo fa tsy fantatra izy ireo fa Jesosy niaraka taminy. Mety eo koa Jesosy fa tsy fantatrao. Ary Jesosy io dia tian'izay
fotoana kely izay hoe tsy fantatrao izy fa de miaraka aminao eny eo anilanao eny izy, indrindra fa ao anatin'ireo fisalasalana tanteraka amin'ireo adi-piainana mety ireo tafio-drivotra mafy izay mamely de tadio fa eo Jesosy manatrika ny fiainanao. Ny teboka fahaefatra farany de zao, lay Jesosy manatrika ny fiainanao iny de tadio fa manova an'ilay toe-javatra sarotra, manova an'ilay mety olana ho lasa fandresena. Ka tadio ary fa ireny olana reny de ho lasa opportunité indray, lasa irika indray ho amin'ny fandresena, ho amin'ny fiadanana. Ka zay indray no tiako ampitaina aminao tamin'ity fotoana kely izay niarahantsika ity. Azakivy fa eo Jesosy, mety handalo olana ianao, mety handalo fitsapana, fa tadio fa miara-dalana aminao eny Jesosy, ary angavy mihitsy izy aza mba hijanona ao amin'ny tokantranonao, ka afaka indray anatsotra indray ny tanany, hanonona fiadanana ho anao indray. Hivavaka tsika. Rainay tsara indrindra an-danitra misaotra anao izahay afaka niara-nianatra ny teninao teto indray. Fantatray Tompo fa misy fandresena tokoa ao aorianan'ireny tsy fahombiazana kely izay lalovana ireny. Fantatray fa ianao de miaraka aminay mandrakariva, ka omeo fahendreny izahay mba tsy handahoanao, ary omeo fahendreny izahay mba hifikitra aminao hatrany. Aminaran'i Jesosy ilay mahery indrindra izay mampandresy anay no hanonana izany vavaka izany. Amen.